Fanaovan-tsony telososina io no tanterahana tetsy anivon'ny FAO tetsy ankira ohatra niaraka tamin'ny gouvernemanta malagasy izay nosolony ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay misahana ny fambolena sy ny fiompiana tena zany niaraka tamin'ny ministera eo anivon'ny misahana ny tontolo iainana ny ala ny aivoary tamin'ity androndroany ity avokoa no natao izay fanaovan-tsony mpiara-miasa telososina izay ny tontolon'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ary ihany koa ny fiarovana sy ny figajiana ny tontolo iainana ny tena votoatiny ireo fanaovan-tsony mpiara-miasa telososina ireo. Tamin'ny taona 2020 sy 2009 no nisy ny fanisana ny tatsafara na ny recensement agricole teto Madagasikara ary ny taona 2014 no nisy ny recensement national agricole farany. Tsy nitohitsony zany avy eo ilaina nefa ny fananana antotanisa mazava ahafahana mamaritra tetikasa entina mitondra fampandrosoana eo amin'izay sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay. Vola mitentina hatrany amin'ny 12 tapitrisa dolara no ilaina entina natanterahana izany izay mbola hitadiavana famatsim-bola ary eo anatin'ny herintaona kosa ny faharetan'ny fanatanterahana ny fanisana. Tsy afaka manoritra tetikasa izay tokony hifandraiky amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitsika raha tsy manana totanisa fiable. Lasa manao anjoanjo fotsiny ny zavatra atao dia izay tsy maintsy ilatsika antotanisa fiable amin'izao fotoan'izao ary izay no misy ilay TCP miaraka amin'ny recensement. Tetikasa telo moa no natao sy ny androany tetsy ankiraohatra nirana tamin'ny FAO ka isan'izany ny fanomanana ny fanisana entina piroboroboana ny tontolo ambanivohitra fa ankoatra izay ny ady atao amin'ilay bibikely mpanimba-voly na ny chenille légionnaire. Betsaka ny asa efa natao tao anatin'ny ady tamin'ity bibikely ity raha nambara ny tompon'andraikitra. Vao nitranga le chenille légionnaire teto amintsika zany dia efa nietsika ny ministera niaraka tamin'ny FAO satria moa tsy eto amintsika izy vaovao fa any Afrika sy any Amerika dia efa loza ho an'ny fambolena io chenille légionnaire io. Fa isan'ny natao sony miarana tamin'ny FAO sy ny ministera ny tontolo iainana ny ala ary ny aivoara ihany koa ny famerenana amin'ny laony ny ala eto Madagasikara. Tsy zany dingana iray aloha dingana iray ahafahana mametraka ireo fepetra maro samihafa ny asa rehetra izay faritana izay iarahana amin'ny FAO moa izany dia ahafahana mijery ireo mpamatsy vola. Ny FAO na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny lafiny ara-tsakafo dia manohy ny fanohanana ny Madagasikara ary isan'ny sehatra fototra ny fampandrosoana moa ireto sehatra tohanana izy ireo tao anatin'ity fanaovan-tsony ity.